Dia misaotra ny vahoaka rehetrarehetra ao an'i Madagasikara manaraka manotrona anay amin'ny tambazotra. Androantsika dia miady ho an'ny tanindrazana. Fahalohany hiadivantsika amin'ny tanindrazana dia miasa anao rehetrarehetra any an-tokantrano any mba eto amin'ity toeran'ity hiranira tanindrazantsika. Ry tanindrazanay malala ry Madagasikara soa, ny fitiavana ianao tsy mianao fa anao tory tokoa. Taionao ry zanahary tinositrazanay ity, iadana sy ho finaritra esambatra tokoa izay. Taionao ry zanahary tinositrazanay ity, iadana sy ho finaritra esambatra tokoa izay. Merci. La raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que il y a l'exploitation de la base Tuléar qui va se refaire à partir de novembre 2025 et les débuts des travaux c'est en janvier 2026. Nous savons très bien que ce sera un désastre écologique pour notre peuple parce que ça va détruire 30 000 hectares de forêt. Il y aura un gros trou béant de 40 mètres proche de la mer et ça va entraîner des désastres aussi au niveau marine. Les habitants de Tuléar se battent pour la non-réouverture de cette base. Cependant, le président de la République, lui, il a décidé de tirer sur le peuple. Il a déjà fait 3 morts et 5 blessés. Lui, son intérêt, c'est les 5 milliards d'euros que la base va apporter dans ses poches. Parce qu'on sait très bien que ça ne va pas revenir à la population. Il exproprie les propriétaires terriens dont les terres valent des millions. Et il élimine la population de façon insidieuse. C'est-à-dire la famine. Vous vous souvenez de la famine en 2017? C'est à cause de cette base de Tuléar. Parce qu'en 2017, c'était pas encore fermé et il y a eu la famine. Les organisations non gouvernementales ont forcé les jeunes qui étaient dans l'association pour sauver les Tuléariens de ne pas agir là-bas. Parce qu'il y a une intérêt française occidentale qui est en jeu. Donc, soit l'intérêt français, et pour l'intérêt français, il y a les conséquences sanitaires, c'est-à-dire la mort des Malagasy, le cancer, la stérilité des jeunes, et aussi les maladies en tout genre. Parce que l'exploitation de l'île Mélita dans cette base-là va tuer beaucoup de monde. Nous ne sommes pas d'accord. De plus, André Tuel, il a déjà tué 3 personnes lors d'une manifestation. Un président qui a déjà laissé et blessé et fait couler le sang de son peuple ne peut pas rester au pouvoir. Donc nous exigeons sa démission. De plus, il a arrêté des journalistes qui ont couvert cette affaire, qui ont couvert en direct. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo, il a bien filmé en direct toute cette histoire.
et ben ce journaliste-là aussi risque sa vie pour avoir dit la vérité. Nous exigeons aussi que les leaders politiques, parce qu'il y a eu un leader, c'est même pas un politicien, c'est juste un homme normal, un colonel qui a voulu se battre pour la base, pour que la base de Tuléar ne se fasse pas. Ben, nous exigeons aussi sa sortie de prison. S'il ne veut pas que Madagascar s'enflamme et s'embrase, parce que nous, on ne va pas se laisser faire, la patrie ou la mort, ben, je lui conseille de libérer le colonel Fanaper. Et de toutes les façons, il n'a plus aucune légitimité de rester au pouvoir. Il a déjà versé le sang de ses propres pères. Il a versé le sang des Malagasy. C'est un Français de toutes les façons parce que c'est un Français. Il a la nationalité française. Il agit pour le peuple. Enfin, pour le gouvernement français. Et les oligarques dont Bolloré, qui se gavent comme pas possible sur nos terres avec l'exploitation de bois de rose, la sortie de tout l'or de Madagascar, l'histoire de... Vous vous souvenez de l'histoire des 73 kilos d'or de la famille Razakadis? Razakadis, c'est la femme du président de la République Malagasy, qui n'est même pas Malagasy, il est de nationalité française et la France l'a mis au pouvoir. Wow. Ce qui est encore plus malheureux, c'est que tellement il oppresse le peuple que même la diaspora n'ose pas se déplacer aujourd'hui pour sa patrie. Ouais, moi. Nous exigeons la démission de Léa Traswell et nous exigeons aussi la libération du colonel Fanaper. Parce que lui, il s'est battu pour les justes, pas pour sa poche. Eh oui. Oh. Madagascar pour les Malagasy. Ça n'a jamais été à la France. Pourtant, ce sont les oligarques français qui se gavent comme pas possible dans notre pays. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à sortir de la misère. Eh oui, hein. Dans tous les secteurs, alimentaires, financiers, économiques, ils nous étouffent. Nous avons besoin de notre autodétermination et de notre vraie indépendance. Ça a mis ça. Sûr. Et ce préfet français n'a pas sa légitimité à rester au pouvoir, vu que c'est la France qui l'a placé au pouvoir. Grâce à Predator, une arme de destruction massive qu'ils ont orientée contre le peuple et qui fait des milliers de morts actuellement. Mais comme c'est Madagascar, c'est un pays qui est très lointain, dont personne ne se soucie, bah en fait ça passe sous silence en fait. Silence radio des médias, vu que c'est la communauté internationale qui l'a placé là. Ça n'a pas été les Malgaches qui ont voté pour lui. Il n'y a eu que de la tricherie, il y a eu des irrégularités dans les élections. On sait tous ça. Donc, à toi, Ratoutou, sors de là, démissionne, on ne veut plus de toi. Le peuple te vomit, le peuple te hait, le peuple ne veut plus de toi. Du coup, j'ai laissé la parole à mon cher ami Marco. Je pense que ça va quoi, moi je ne fais pas de discours. J'ai le sang qui coule dans mes veines. J'ai du sang malagasy, j'ai du sang français, j'ai du sang asiatique. Mais on sait très bien qu'en tant que métis, on n'est jamais accepté que par ton sang malagasy et par ton sang noir. On tape. Merci, Akia. Merci Cynthia. Bon, tout était déjà dit par Cynthia, tout est déjà cité, c'est une citation. Maintenant, je vais m'adresser
aux Malagasy de diaspora de Malagasy à Madagascar. Je vais faire ça en Malagasy. Tonga to zay voalohany indrindra raha ataontsika hoe pitikafo ty resaka fanapera colonel fanapera ity dia io le pitikafo fara fa misy ny zavatra andrasana amintsika rehetrarehetra na ny eto amin'ny diaspora na ny ivelany na ny Madagasikara dia ny firaisan-kina antsika za moa tsy te hiteny an'le firaisan-kina satria efa tena tellement izy efa nandefa le firaisan-kina fa ny firaisan-doro antsika sy ny firaisan-tsainantsika ny fitambaran'ny herintsika rehetra amin'ny province Sahel. Za tsy mankataka an'ilay zato telo amby roapolo saraka amby roapolo izay fa ny province Sahel mila mifandray loha mila mifanara-tsaina raha tianongana ny boakely itsika fatany tsara fa izy tsy maintsy entakao fa zay manky amintsika ny fitambarantsika miaraka. Maintenant mikatra an'izareo ny olobe tular betsaka ny gadra politika betsaka ny tokony afahana. Za mahafantatra ny colonel Fanapera raha ohatra ka hira dia anisan'ny olona nitaiza hira nitaiza Malagasy maro surtout tao sud tany be fandrina sud niona tamin'ny Fanapera tany Leva tao Tular. C'est un gars, c'est un monsieur qui est discipliné grave ary zay ny tsy tatin'ny olona aminy io discipline io efa miteny izy mahitsy io dia mahitsy ary zay ny tsy tatin'ny reto bandrety. Maintenant gadrainy izy tena mba mangataka kokosa namanareo au Tular aizy nareo zay ny problème zay nge vonona antonona io fa nangatako miaraka daholo miara mipoko io miara mirefitra zay zara vitavina ka ity moa zany fetindohana tsy ataoko hoe tapoka tsy eto tsy misy tsy hoe tapoka na hoe tsy napozinay zay tara ohatra tsisy zay tsony eto rehefa ady atrehany io ataoko hoe fetombohany ity manaraka ao avy fa le boakely io tena tsy possible atsony sy teny ratsy tsy possible atsony hoe mbola hijanonao raha joelona azonareo tena tsy possible atsony fa miangavy antsika rehetra Malagasy surtout nareo tsika eto amin'ny diaspora mbola hitako hoe tena lavaka be. Za zao tena manateny mihitsy hoe misy bandiny Tular tonga eto aiza daholo lisana fa rehefa mandeha soirée ariva sy raha fa bandiny Tular feno ny tanàna fa mangataka hoe mahaitsika amin'ny raha ina misy tokony fionana ary averiko indray mandeha farany io rehefa tsy vongatsika ao anatin'ny hoe mandra-pahatonga volana jona dia mijanona io bandikely io ary dia tena hitsaka tsahantsika miaraka amin'reto vazaha reto izy. Ils sont comme ça les Français. Ka zay raha pitsy manao vidéo amin'ny raika ambin'ny folo mamafisika tsara ny zavatra teneniko ary mamparitra tsara ny zavatra teny fa reheto sady mieritreritra ny isan'ny tsy tonga mieritreritra ny lekimamany iny miselery vahako dia zay angamba ampy zay zavatra teneniko zay misaotra indrindra firehetra amintsika tonga sady tongava manaraka zay atsony ary mangataka foana ny firaisan-kinan'ny province enina ataoko hoe ny tety brûlé amin'ny province enina oka mba iona imitatsika zay atao. Merci. Bravo. Tsiray portono fotsiny zay fanaky efa eto efa manomboka tonga efa manomboka efa 10 zay tsika efa amin'ny akatra folo le zay anankiray teo fa ny akatra folo zay anankiray teo fa zay mitsangana ho amin'ny Madagasikara. Ratsak taty tazomiko ny andriny tady film ihany madama efa etotsika en fait principe ny zavatra zany ny tena important eto fa dia akasitrahana daholo aloha zay olona tonga manotrina eto zany miara mirona eto na firitsika question de principe le izy fa rehefa mijoro hoe ho an'ny malagasy amin'ny maha malagasy any tena
dia tsy maintsy présent eto mametraka ny anjara birikiny. Pour l'instant lozantsika reo hein. Mais c'est très très bien. Lotsy efa tonga tsikelikely ozy hoe par principe daholo ny zavatra fa tsy maninontsika raha folo na roapolo. C'est très bien. Donc zay efa manomboka tonga tsikelikely tsika koa moa manao fotoana gasy efa gasy azadino fa ka 17h dia efa vita le izy tsy ahita olona etsononareo tena makanareo ki zay tsy maintsy mitsangana tsy maintsy mady ao Madagasikara ary tsy hoe ray fa misy olona mahery fo tsy haiko le izy na tahita evoaka amin'ny télé na tsy fa eto izy efa manomboka tonga zay hiato an-tanindrazana zay miaraka amin'ny toléara tsy miroro toléara tsy miroro tsika koa tsy miroro koa tsika mitsangana tsika tsy maintsy mitsangana tsy hoe tsy miroro fotsiny fa tsika koa mavita rehefa tena anao Madagasikara androso hiaraka amin'ny vahoakany fa tsy miaraka amin'le andry ny tedavina ihanazy dia démission andro any andahona ny exigénay démission da avotsory daholo ao ny olona rehetrarehetra nygadrana politika rehetrarehetra afa-tsy lesy tan'le donc nous en tout cas on est debout mitsangana zay na zarena raha hoany teo dia vitanay efa misy andro maro koa ery efa manomboka mitombotombo zay eto fa ny zavatra hita aloha dia malheureusement tsika malagasy mbola kanosa nefa efa ty andafy malheureusement diaspora malagasy tsy mihetsika fa misy excuse foana après ny zany nahita ny invitation nisy tsy nahita ny invitation mais en tout cas rehefa zany efa mitene anao etsika zay dia tadio foana zay misy réaction moi c'est action réaction action réaction action réaction za tsy maintsy zay foana rehefa misy zavatra tenengo hoe manao dia tsy maintsy misy action zay io j'ai toujours actionné quelque chose mankasitraka be dia be tsika ho an'ny tanindrazana miady ho an'ny tanindrazana raha ohatra nareo mitady anay tanareo any ambassady eto amin'ny avenue du Ranelagh zay eto daholo zay mitsangana eto zay tsy vizana tanareo mbola mbola mavita mandaka koa rehefa tena andaka donc voilà ny sainam-pirenena tsy maintsy miakatra andro any ny andro ny mahery fo azonareo tellement hoe tamaly avy ny orana tamaly tena hoe avy be io orana io izy ny hoe andeha hitondra parapluie zany zay dia andeha hitondra elo zany rapitso tellement ny razana miaraka aminay ka na le andro raha mafana be za koa raha tsy mila manao manteau tellement ny razana miaraka aminay raha misy olona karahanao fotsiny Mada eto efa ny roso koa dia ka tsy nipolo koa ça c'est vrai raha nisy olona tsika hoe misy any any Madagasikara fa mahay za manohana rehefa ohatreny jereo fotsiny général colonel Lafanapera na rehefa andrareo atsefa no on existe liberté fa maninona reny olona miady ho an-tanindrazana dia rehefa miady ho anareo ny olona vahoaka dia mba makanaisa tsy hoe mba fa toano izy ny olona zay manao hahaha sy mememe moi je banie c'est même pas la peine tsisy anona mihitsy tsisy fotoana an'izany eto fa zay tsy maintsy mitsangana
na ray na roa ny tantara no ilaza. Tantara nilaza hoe Kiala Cynthia, Kiala Fanou, Ramarco, Rio Olivia et tout le reste nitsangana teto iady ho an'ny tanindrazana. Rehefa nitetavana hoe iady ho an'ny tanindrazana dia nitsangana teto zay. De ny sasany nity tany an-trano tany nioboka satria kanosa, satria moa manana excuse. Nefa antany ndrazanao nosota tany le andry. Tandrazanao nosotany olona mitovy aminao no vonony, olona anankitelo no matany Tuléar. No ny basiny Tuléar io. Za kosa mi-comprendre an'le diaspora any raha mba olona kafa ahay le tanka de mety tsisy raha inay pour an'izany na iza io. Rehefa ady de ady, rehefa tsy mahatakatra koa kindindreny ty de mialapory na mba olo-kafa na tsy olo-kafa tsisy raha inay an'izany. Ny mpitarika na tsy mpitarika matoa tena manao an'io de tena zay matahotra pory anahy. Fa tadidio io discernement level io level any ambodiko ngambany tadidio tsara mihitsy ny hoe tena io mbola traingoko. Fa androany tena nafaka mitatatata fa raha pitsy tena ngambany tapaka ny lela tena. Raha fatako poreza misy atena de manne manne. Voilà. Diaspora na betendratsy ano ny tay. Ale mandeha pour arikindindreny ty. Tonga za de miteny raha nareo mbola manao obéissant, mbola maminaiky izay tenenireo rehetrarehetra reo, jereo tsara ny olona endri-pory rehetrarehetra. Jereo tsara le olona endry rehetrarehetra reny. Zao manne manompory daholo. Aleo zay iasa, zao tsisy asa tsony zao ny prix scolaire. Nanino? Tondra taiza tenisa le taiza le ina moa tiako tenenina le fanompona sy finonona pory tondra tisa taiza tondra tenisa ny taiza ny fanompona sy finonona tondra tenisa ny taiza Nena quoi, comme je suis tellement désobéissante que tondra na mampanakarena nasy na tondra na manambola. Tondra na mavita miady ho an'ny tanindrazana. Tondra na za nonono vazava tsy za pory no minono azy. Zay ny différence pory satria za tsy minonono pory. Donc rehefa misy mibasy vavatay hoe ny olona mitondra na zao ny olona manao an'izao any no ny tay. J'espère avoir été clair. Et la désobéissance civile, il faut que ça se commence comme ça. Matoa ny olona rehetrarehetra manaraka anahy 217 000 personnes no manaraka de misy antony tay zay ao. Satria mila désobéissance civile ny malagasy. Raha tsy zany de mbola voakeja an'le andro Rajoelina ao anatin'ny maizina. Ny zanatenisa an'lahy efa maty vono ohatry ninona, efa tsisy maso tsony. Mbola tsisy mitsangana ihany. Ny gendarme efa mitifitra zazakely na 12 taona fa lazaina fahabitry akoho. Tsy matetra pory anareo ihany. Fa moi je suis désobéissante et regardez où je suis. Hitanareo tsara hoe zaza nefa tenisa nanaranaraka an'izay zavatra nitenen'izy mianakavy io manne manompory misotro rano tay. Voilà. Donc de jereo tsara ny andro ny andro jereo ny andro ny masoandro jereo tsara ny andro nanaovany manifestation tadidio zay hoe jereo tsara le andro nanaovany manifestation fa nandrasa na raha nanaiky hoe ndana manao manifestation tamaly avy be io orana io. Andro mahery fo androany fa aiza tenisany. C'est tout mais l'histoire retiendra cela. Ny tantara no matsiaro an'izay zavatra zay. Coucou ma belle, coucou Émilie, coucou daholo nareo.
C'est vrai, je reviens, parce que ça, si ça n'est la paix, maintenant, direct, si c'est qui m'y est, mais je vais revenir. Au tête. Bravo, je t'aime. Enfin, les lunettes, si ok. Ah, c'est quoi déjà comme marque, ça? Tu t'as dit, c'est du Chloé, Chloé Marcante. Bravo pour la ténacité et pour ton courage. Ah, je suis pas la seule courageuse ici. Il y a des jeunes ici qui sont courageuses. Et ces jeunes-là seront l'avenir de Madagascar. Nous, notre combat, c'est de faire que ces jeunes-là puissent rester à Madagascar, construire à Madagascar, s'enrichir à Madagascar, entreprendre à Madagascar. Misotafona ki saya nisy fotoana efa reraka tolona fa tsy maintsy mitsangana kia mareraka nay tolo io anga io hoe androany fotsiny fa isan'andro io c'est tous les jours. Jereo tsara ny andro ny rasana miaraka aminay tady io andro io rasana miaraka aminay mirasana miaraka amin'ny vahoaka malagasy miaraka amin'ny vahoaka ny Tuleara. C'est vrai, au TEP.